ahoana marina. Nitondra anakaiza ilay famotena nininana tao. Tantara tsy azo kosehina eto amin'ny firenena. Ny daty omaly 9 Jona 2024. Telo amby folo taona katroka omaly. Ilay fandrobana sy fanimbana fananan'olona izay notariany Rajoelina. Ny fanontaniana mipetraka hatreto dia ny hoe nitondra ny firenena anakaiza ary nitondra tombontsoa ve ilay fitiavantena politika natao tamin'ny fotoana io? Ninonino ambara aloha dia tsy etsy bahoaka velively tao teto tamin'izany fotoana izany, fa etsy olotokana noho ny fialonana sy ny fitiavantena ka nampiasana vola mba anapitena fananan'olona. Mazava ny zava-misy fa nisy fivoriana manokana mihitsy natao mba entina anomanana io famotena fananan'olona io tany Ambatomainty araka loharanom-baovao maro-pototra. Ireto avy ireo olona izay nandray anjara tamin'izany raha ny fanazavany vavolombelona ny tantara. Nisy une réunion préparatoire mikasika ny leny janoary iny zay natao tamin'ny 19 février 2009 tamin'ny folo alina tany Ambatomainty, tany an-tranon'Andriamatoa Ranjivason Jean Théodore mba aninona mba ikreevana amoronana zany climat d'insécurité, zany hoe amoronana korontana zany eto amin'ny ambolena korontana eto amin'ny firenena zany. Dia nisoratako anatin'ity taratasy ty daholo moa aloha fa vakiko eto reto daholo ny olona nanatrika tamin'izany ny général Rasolo Dolin, président CST kehitriny, monsieur Alain Manson, Andriamatoa Sarieraka, Niason'Andriamanjaka, Reboza Julien, Laimrico Jean, Patrick Monibou, Roland Ratsiraka, monsieur Iralipo Besy, Marcelin. Ary 20 gros bras niaraka tao tamin'ny fotoana. Ny arandrehetra na tsara angamba ilay fanazavana izay nataony teo izay. Vola be tsy toko tsoforoany no nampiasainy mba entina anatanterahana io tetika fanimbana firenena sy fananan'olona io tamin'izany. Ary fantatra fa nomena vola manodidina ny 1 million d'ariary avokoa ireo fikambanana izay nomanina amotika firenena io. Hoy hatrany mantsy ny fanazavana hoe dia ny zavatra nitapahana tao moa tamin'izay fotoana izay dia hoe recruter gros bras maromaro, 20 groupes de gros bras. Dia Andriamatoa Ralipo be sy Marcelin no chefindreo. Disaky ny groupe dia omena 1 million d'ariary, 5 millions de francs zany amin'ny iasan'ny groupe io zany mba karazany entina mba iasan-jalahy zany mba vola fandrisika. Dia io vola io zany Andriamatoa Rajoelina zany manomeno. Dia nisy baiko moa tamin'izany fotoana zany hoe aravao daholo ny magasin lehibe rehetra eto Antananarivo seran'ny Madagasikara tahaka ny Jimboscor, ny Magro sy ny namany Tico, ny TVM, ny RNM, ny NBS, atao daholo zany zay anapotenany io. Dia araka nitatsika reny moa dia potika daholo le izy potika daholo le izy zany. Nisy andraikitra nefa nizarany zareo le mpiarako nantoka tao tamin'io fotoana io dia nizaraina amina secteur maromaro. Voalohany tamin'izany secteur ny Ankorondrano iny dia sy ny manodidina Andriamatoa Alain Marson no andraikitra azy. Ny Behoririka, Analakely sy ny Antanimena dia Andriamatoa Ranjivason Jean Théodore, zay izy organisateur no andraikitra le nafana tao amin'ny centre ville tao. Andriamatoa Sarieraka teny amin'ny partina Tanjombato, Antsiranana Andriamatoa Patrick Monibou ny tompony andraikitra taminy. Tsiliara sy Fianaratsoa Reboza Julien, Laimrico Jean ary Sarieraka, Tamatavy Roland Ratsiraka. Ohatraohatran'izay zany mikasika le janoary iny efa misy taratasany navoakako le taloha iny
de ino moa fa nibetsaka ny nanazavany iny taloha fa de izay no fandehany iny le jinoary iny iry zareo zany no namola volana iny Andriamatoa Ranjevason Jean Théodore no tena no atodoany potroka an'iny ka Andriamatoa Andry Rajoelina no bailleur de fonds nanao anazy de iny moa araka ny fantatsika tanteraka niparitaka moa iny zavatra iny tany amin'ny faritany tany amin'ireny Magro tany amin'ny faritany sy Tico tany amin'ny faritany reny. Mazava tsara ngamba ny fanazavany teo. Tsara ampahafantarina aloha ho an'ireo tanora aty aoriny fa ny colonel Charles izay isana ny ray anjara tamin'ny raharaha iny saingy tonga saina amin'ny zava-misy taty aoriny no nijoro vavolombelona amin'ny teti-drasiny ireo ditena tamin'izany fotoana izany ka namotika ny firenena hatramin'izao io. Mazava ny fanazavany teo fa iany Rajoelina no nanakarama ireo olona izay nandoro sy nanimba ny fananam-bahoaka teto tamin'ny alatsinainy fahaenina amby roapolo ny volana janoary 2024 iny ary nokendrena manokana mihitsy ny fanana ny filoha Marc Ravalomanana izay filoham-pirenena voafidim-bahoaka ara-demokratika no mbola tsy tapitra mandaha akory tamin'izany fotoana izany. Tsy mahagaga raha izao no mahazo ny firenena sy ny fiainam-bahoaka fa olona tahaka izany no mitondra ny Madagasikara sy mampiatra lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny. 17 taona aty aoriny azony Rajoelina tokoa ny fahefana saingy nitondra firenena anankaiza zany ankehitriny. Milamina sy miada-pinaritra ve ny vahoaka malagasy taorian'ny famotehana nandaniam-bola nininana tao io nampisonitra ny fiainana ve ny famotehana ny Magro sy ny Tico izay orinasa animbasana ampiasa malagasy maro teto amin'ny firenena tamin'izany fotoana izany. Fanontaniana mila valiny avokoa izany satria firenena no resaka eto. Aiza izao ilay fampanantenana fa ampisandratra sy anova any Madagasikara tamin'izany fotoana izany. Ny olona toy izany ve sa manakarama androba fananan'olona dia azo heverina fa sa hitondra ny firenena any amin'ny fandrosoana ka hitsinjo vahoaka. Hoy hatrany mantsy ny fanazavany ireo vavolombelon'ny tantara hoe iza ny lidera tam'izay tsika no mametraka fanontaniana ny filoha am'izao nge ny lidera tam'izany ny lidera ny tarikolo nanokatra ny kianjan'ny demokrasia fa tsy ny fanarahana mihitsy hoe andao animba zavatr'olona, andao animba sociétén'olo, andao animba fanagna-panjakana. Izay na tonga nay CRN miaraka amin'ny professeur Zafy ny recul avy aty amin'ny clan isanay rehefa amotika zavatr'olo. Ny filoha ankehitriny mitondra am'izao no responsable satria izy ny leader d'opinion ny tarika vahoaka gauche droite teto. Mazava amintsika rehetra ngamba ny fanazavana nataony teo izay. 17 taona aty aorina tokoa isika izao. Tanteraka ve ireo fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka. Profo mitohoka amin'ny tendany izao zava-misy izao. Fa de natao tohatra fiakarana fitiadiavan-tseza ihany ireo vahoaka tamin'izany fotoana izany. Olona tsy azo itokisana mihitsy no mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao. Koa ho gaga ary ve isika raha toka vao maika miamahantra sy fadiranovana ny malagasy hatramin'izao. Aiza ilay vary sy menaka izay nampanantenaina ny olona teny amin'ny kianjan'ny 17 Mey fa ovidiana mora. Tsy vao maika aza ve midangana izay tsy izy ny vidin'ny vary ka tena efa tsy takatry ny sarababem-bahoaka intsony. Ny fampatsahivana ny lasa toy izao tokoa dia mba andraisana anatra amin'ny fisafidianana izay olona tena hitondra firenena. Ny firenena dia efa niarina tsikelikely tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025 izay nitondra ny filoha Marc Ravalomanana. Aman'aliny kilometatra ny lalana vita goudron ary anisan'izany iny an-tampo ny orombesy ny lalam-pirenena fahaenina mampitoy ny Antananarivo sy Antsiranana iny. Indrindra fa ny ari-karena fahobe izay efa nananika ny 700 tamin'ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy izay ihany fa na ireo tantsaha any ambanivohitra aza nandritry ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana dia natao ho laharam-pahamehana mihitsy. Nisy ny tetikasa nanaovana barazy sy lakan-drano samihafa anondrana tanimbariny tantsaha. Nisy ny fizarana masom-boly sy zezika ho an'ireo tantsaha sahirana ary indrindraindrindra natao ny fifananana volovary manerana ny nosy ka nisy ny loka maro samihafa nomena ny tantsaha tamin'izany. Izany rehetra izany natao dia mba amporosihana ny tantsaha amokatra bebe kokoa. Aiza nefa isika izao
manafatra vary no lahara-pamehan'ny fanjakana, amin'izay vary tsy de tsara kalitao no afarana ary omena ny vahoaka malagasy, satria tsy manan-tsafidy intsony ireo vahoaka ireo fa tena ao anatiny fahantrana tanteraka. Ny eny ambany asaina miakatra fa hoe hiakatra ny rano, ny eny ambony indray asaina midina fa hoe mialata eninareo fa iotsaka ny tany. Ny tiana olazaina de izao: fankahalana nataon'ny mpitondra ankehitriny no namotika ity firenena ity sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy, ary azo lazaina mihitsy fa olona tsy mendrika hitondra firenena no mitondra ny Madagasikara ankehitriny. Nanompoteina aza ny fananany, norobaina noho ny fankahalana, dia tsy nampiemotra ny fitiavan-tanindrazana sy ny vahoaka malagasy any Filomarin-Karavalomana izany. Hoy mantsy izy nandritra ny tony taona 2024 sy 2025 ity hoe: tsapako ary hitako ny fahorinana menjady ny vahoaka malagasy ankehitriny. Tsy misy ny rano, tsy misy ny jiro, sakafo zara raha misy, ary ireo tanora ireo mbola afaka miasa tsy misy asa, manjaka sy manara-po reo tsy maty manota mietreketraka maro samihafa. De tsy sa hijoro ve tsika filaza fa tsy izy zany. Tsy ny any atsimo ihany no ataontsika hoe vonin-kere, fa ny vahoaka maro eto Madagasikara manerana ny nosy no tratrany zany, tsy fampitsakafo zany, maizina de maizina mihitsy a ny lalako omban'ny firenetsika. Tsy misy zavatra azo atenaina rezao no mitoy. Na rehefa nilaza aho ary ambalaka tondray fa vonina ary ianao izay rehetra azoko atao anarina ity firenena malalatsika ty, satria de tena mijaly loatra fa diranovana malagasy maro eto Madagasikara. Marina mihitsy izay voalazana izay. Iza no sa ilaza ny vahoaka malagasy ankehitriny fa milamina ny fiainana, ny jiro, ny rano sy ny maro hafa. Ny teny nataon'ny Filomarin-Karavalomana io dia noporofoiny tamin'ny hetsika fanomezana ireo vahoaka madinika izay sahirana amin'izao vanim-potoana izao. Toy-atrano moa zany ny fidinana fotony ny ataony atokotiko Madagasikara amin'ny fijerevana akaiky an'ireto vahoaka traboina vokatry ny fiakaran'ny rano eto Antananarivo renivohitra. Dia androany zany dia tia miboribory-tany fahadimy amin'ny fokotany Morarano, dia mbola tonga foana zany zay mitsidika ny olona manantona mihitsy any amin'ny fototra zay toerany ionenany, satria ireo olona ireo rehefa afaraky ny fanontaniana zay natao dia ny safidy mihitsy ny tsy hetsika amin'ny ao an-tranony, satria mampanahy azy ny amin'ny resaka sécurité ny entany, ary dia miaritra zareo zany any amin'le toerana moko moa zany raha ny fitarainana dia hoe makany amin'ireny site reny zareo dia ny fahasalamana ny ara-tsakafo tsy tomombana. Dia tonga eto zany zahay mitsidika ary tena mahita mifototra mihitsy fa tena sahirana ny olona, dia manatitra ny vondrorano vaky, manatitra sakafo amin'ireny olona reny mba afahanjareo mba sady miandry ny tranony no mikarakara ihany koa ny sakafo zay hoentiny. Zao rehetrarehetra zao moa dia iraka avy any amin'ny Andriamatoa Filomarin-Karavalomana tanterahana ibro politika sy reto namana sy ara-tapaka reto manatanteraka an'izay adidy mijery amin'ny fotony ny tena marary ny vahoaka ao anatin'izao dibo-drano zao. Izay no atao hoe olomendrika, tsy volam-panjakana na volam-bahoaka no anaovany io hetsika fanampiana io, fa vola avy any am-paosiny. Na de toy ireny aza no nanaovana azy sy ny fananany izay mba nampiasa malagasy mpiray tanindrazana tamin'ireny fotoana ireny noho ny fankahalana, dia gaga ny tena ankehitriny. Raha maheno an'ilay filoham-pirenena milaza fa tsy azo ekena ny fanimbana fananam-bahoaka, mba mitombona ve zany teninao izay ny Andriamatoa Filoha? Iza no nandany vola sy nanakarama namotika orinasam-bahoaka sy namotika fananam-bahoaka, dia ny RNM sy ny TVM ary ireo orinasa malagasy nampiasa malagasy tamin'ny 2024 ny volana janoary 2024 iny. Dia aza gaga raha izao no mahazo anao ry vahoaka malagasy, satria olona toy izany no mitondra ny firenena ankehitriny. Lasa nampanakarena ve ny famotehana orinasa izay any nampiasa vahoaka tamin'ireny? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?